Dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny Apokalipsy toko faha-4:10 ka ny 9 sy ny 7 no ivelatra eo ambanomasosika fa ao isika no aka afatra amin'ity anio ity. Apokalipsy toko faha-4:10 atomboka eo amin'ny 9 sy ny 7 izay no akantsika afatra amin'ity alahady maraina ity. Raha miresaka ny boky ny Apokalipsy isika riavana dia amin'izao vaninandro iainantsika izao dia maro ny famakafakanana ny fieverana izany soratra masina izany izay tsy tovizantsika amin'ny fiangonana hafa. Ary eo no ahafantarana antsika protestanta réformé ny fotom-pampianarantsika makasika ny soratra masina, makasika ny famonjena ary indrindra makasika ny andro farany. Satria ity boky ny Apokalipsy ity tokoa riavana dia miresaka n'izany andro farany izany. Ary isika tsy mamaky ara-baky teny izany soratra masina ao amin'ny boky ny Apokalipsy izany hoe amin'ny andro farany dia isy kintana iraraka ny masoandro amaizinina, fa inona no afatra ambaran'izany soratra masina izany amintsika. Dia mety eo am-pamakina izany soratra masina izany isika dia mety feno tahotra sy ovitra hoe manahoana izany andro farany izany, manahoana izany fitsaran'Andriamanitra rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao izany. Rariny tokoa isika riavana raha tahotra satria ilay Jesosy Kristy iverina amin'ny voninahiny, ilay Jesosy Kristy avy amin'ny kery sy ny voninahitra, izany no asehon'izao soratra masina izao. Ilay Jesosy Kristy tonga hitsara an'izao tontolo izao, ary ilay Jesosy Kristy tonga ny aka isika rehetra izay nanaiky azy ary nanankina tanteraka ny finoana ho amin'izany Andriamanitra lehibe izany. Raha izao toko faha-4:10 izao no jerentsika riavana dia misy eo ny anjely mitondra ny afatr'Andriamanitra. Raha miresaka izany anjely izany isika araka ny fanambara teo hoe inona no afatra tian'Andriamanitra aseho raha miresaka an'izany ohatra hoe anjely izany. Ny anjely riavana ao amin'ny soratra masina dia mpitondra afatra, ary raha amintsika ankehitriny izany dia tsy ahita anjely andehandeha isika hoe iny anjely tonga eto amin'izao tontolo izao, fa iza ny mpitondra afatra dia isika fiangonana ny mpitondra afatra. Mety hoe pastera, ny mpitory-teny, ny dekona, ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra rehetra, ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny tompo, azo raisina maneho izany sary ny anjely izany avokoa. Fa eto ny anjely ny amin'izany afatra izany izay afatra hotoriana ho an'izao tontolo izao, tsy na ho atokana ho an'ny fiangonana ihany fa hotoriana amin'izao tontolo izao mihitsy izany afatra izany. Dia ambarany hoe ny filazantsara mandrakizay. Io filazantsara io no tsy maintsy ambara amin'izao tontolo izao. Ary raha mijery ny lohahevitra izay ibanjinantsika ny Jesosy Kristy isika riavana amin'ity volana septambra ity eto amin'ny sahan'ny FJKM dia ny lohahevitra manao hoe mitoria teny amin'ny firenena rehetra. Dia manahoana ary ny teny hotoriantsika? Inona no teny tsy maintsy ambarantsika amin'ny olombelona rehetra? Satria matoa ny teny eto lazaina fa ny anjely no mitondra azy dia teny tsy maintsy ambara izany, teny tsy maintsy tenenina izany na angididy ny sofintsika na ho mamy no fandraisantsika izany teny izany. Adidy ny milaza izany filazantsara mandrakizay izany, adidy ny milaza amin'ny olona rehetra fa ho avy Jesosy Kristy ary tsara n'izao tontolo izao no antondiany amin'izany fotoana izany. Raha Jesosy Kristy nandro teo am-pinanam-bilona, Jesosy Kristy tsy nahita trano sitriana, Jesosy Kristy nanaiky hiara-monina amin'ny olona sahirana, olona mila vonjy, olona mila famonjena, ny mahantra, ny mandringa, ny karazana aretina maro samihafa.
raha izany Jesosy Kristy izany no asehoan'ny filazantsara dia Jesosy Kristy manetry tena ka nanaiko faty hatramin'ny fahafatesana. Fa ny asehoan'ny bokin'ny Apokalipsy kosa ry havana dia Jesosy Kristy manan-kery lehibe be voninahitra ho avy tsara n'izao tontolo izao. Ka inona ary no teny ambarantsika? Izaho sy ianao izay maneho ny sary ary maneho ny momba n'izany hoe isika no anjely anambarany sitrapon'Andriamanitra, anambarany filazantsara mandrakizay ary anambarany tenin'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra, dia filazantsara manao ahoana no tsy maintsy torintsika? Filazantsara inona no tsy maintsy ambarantsika ahatonga ny olona rehetra vita hiomana andray an'izany Jesosy Kristy izany, ahatonga ny olona rehetra vita hikarakara ny tena ny fomba fiainany eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny hafatra arak'izany ry havana dia tahaka izao: ny filazantsara toriana amin'olona rehetra dia ny filazantsara miantso ny fahatahoranaan'Andriamanitra voalohany, ary ny filazantsara miantso ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny faharoa. Ny filazantsara toriana amin'ny olona rehetra dia filazantsara miantso amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny voalohany, dia filazantsara miantso amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny faharoa. Raha miresaka izany fahatahoranaan'Andriamanitra izany isika ry havana, araka ny efa nambara teo, ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra ho avy amin'ny kery lehibe no asehoan'ny bokin'ny Apokalipsia atao anatin'izao soratra masina izao. Ary ny soratra masina manontolo mihitsy maneho fa ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, ilay Andriamanitra nahary izao sy anao dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy misy tahaka azy, ka rariny indrindra isika olombelona izay voarin'Andriamanitra raha anana izany fahatahorana izany. Fa fahatahorana manao ahoana nefa no tokony ananantsika? Satria ny fahatahorana dia misy ny fahatahorana mampiataka, izany hoe tahotra mitondra anao analavitra ny zavatra anankiray, ary misy kosa ny fahatahorana anantona, anaiky ary anaja izany zavatra anankiray izany. Ny fahatahoranaan'Andriamanitra ry havana dia fahatahorana ahatonga antsika anantona fa tsy hitsoaka an'Andriamanitra, ahatonga antsika hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hikomy amin'Andriamanitra. Ary raha manantona isika dia manaiky fa tsy tanteraka isika, manaiky isika fa hafa izany Andriamanitra izany, manaiky isika fa lehibe noho isika izany Andriamanitra izany, mahatahotra izany Andriamanitra izany, ka tsy miendrika amintsika na dia ny anantona azy ary. Manaiky isika fa mpanota isika olombelona, ary manaiky isika fa tsy tanteraka isika olombelona, satria indraindray isika dia mieritreritra ny hitovy amin'Andriamanitra, indraindray isika dia manao tsintsinona ny manodidina antsika izay voarin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny fofinainy ary nahariny tahaka ny endrik'Andriamanitra, nomeny lanja sy voninahitra. Manaiky isika fa tsy tanteraka, manaiky isika fa manana toetra ratsy, izany fahatahorana mitondra fibebahana izany no fahatahorana ilain'ny filazantsara ary antsony hiainantsika kristianina rehetra. Inona moa ry havana izany hoe toetra te-hitovy amin'Andriamanitra? Izany toetra te-hitovy amin'Andriamanitra izany ry havana no atao hoe fahotana fototra, izay i Adama sy Eva no niaina azy voalohany ary nanatanteraka azy voalohany. Ny fanirian'ny Adama sy Eva araka ny Genesis toko voalohany sy ny faharoa hitovy amin'Andriamanitra. Fanirian'ny Adama sy Eva izay aka ny toeran'Andriamanitra hisafidy ny tsara sy ny ratsy, hanapaka ny eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Ny famonoana olona ry havana dia efa fangalana izany toeran'Andriamanitra izany koa. Isika raha ao anatintsika izany toetra mamono olona izany, izay Andriamanitra irery ihany ny tompony aina, dia efa maka izany toeran'Andriamanitra izany isika eo amin'ny fiainantsika. Ny fanaova tsinotsinona ny manodidina antsika
ny fanaovantsika tsinotsinona ny rahalahntsika ny anabavintsika ny piray firenenantsika dia efa fangalana ny toerin'Andriamanitra ary fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra ihany koa. Raha jerentsika ry havana ny Jeremia 7 tomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 izay novakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia mitantara ny zanak'Israely izay nidera sy nankalaza an'Andriamanitra ary nanana toeram-pivavahana izay tempolin'Andriamanitra maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Indrisy nefa ry havana fa tsy mifanaraka amin'ny toetra takian'Andriamanitra, toetra mahazanak'Andriamanitra ny toetra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Fa nieritreritra izy ireo fa raha eo amin'ny Andriamanitra manana toeram-pivavahana izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka manatanteraka ireo toetra ratsy, afaka manatanteraka ny fijangatsangana, fangalarana, famonoan'olona, toetra ratsy atao amin'ny mpiarabelona maro samihafa. Dia mipetraka amiko sy aminao ny soratra masina amin'ny ity anio ity. Miantso anao ny soratra masina amin'ny alalan'izao boky ny Apokalipsy izao. Manana fahatahoran'Andriamanitra. Ialao ny toetra ratsy izay tsy maneho izany fahatahoran'Andriamanitra izany. Ary ambarao amin'ny olona rehetra fa mila matahotra n'Andriamanitra isika. Ary ny anehoantsika n'izany fahatahoran'Andriamanitra izany dia ny fitandrovantsika ny didin'Andriamanitra, ny fifanompoantsika eo amin'ny samy kristianina ary ny fanaovantsika ny marina mandrakariva. Ka izany ny filazantsara aseho antsika eto amin'izao tontolo izao izay anjakan'ny ratsy sy ny maizana. Izany ny filazantsara ho torintsika ho an'ny firenena rehetra na efa nafantatra an' Jesosy izy na mbola tsy nafantatra an' Jesosy. Izany no filazantsara ahatonga antsika hibebaka, hanova famindra, hanova toetra ary hibanjana an' Jesosy Kristy ilay ihany atokisantsika, ilay ihany azo enterantsika fa afaka manovantsika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Raha izay ary havana no afatra voalohany, ny filazantsara tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra dia ny filazantsara miantso ny fahatahoran'Andriamanitra. Fa ny filazantsara tsy maintsy toriana amin'ny olona rehetra koa ry havana dia filazantsara miantso ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Inona moa ry havana izany hoe voninahitra izany raha ny soratra masina no jerena? Raha ny testamenta taloha ry havana no jerena dia ny voninahitra dia adika amin'ny teny hoe mavesatra, manandanja. Ka raha lazaina hoe omena voninahitra Andriamanitra araka izany dia omena lanja Andriamanitra, omena vidiny Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary amin'ny Andriamanitra masina azy ry havana no tsy maintsy anomezana lanja azy eo amin'ny fiainantsika. Fa raha tsy manome voninahitra n'Andriamanitra isika dia ataontsika zara fa vita ny asa fanompoantsika, ataontsika fa zara fa vita ny asantsika andavanandro izay fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra avokoa. Ilay Andriamanitra masina araka ny fanambara tery aloha ry havana, ilay Andriamanitra mahery no asehoan'ny boky ny Apokalipsy amin'izao soratra masina izao. Ilay Andriamanitra tokony omena voninahitra satria mandrakizay ny fanjakany. Raha amin'izao toko fa 13, toko fa 14, toko fa 15 amin'ny boky ny Apokalipsy izao ry havana dia misy sary asehoan'ny mpanoratra eo, ny dragona izay maneho ilay fanjakan'ny devoly izay asehony eo amin'ilay biby roa mpanompon'ny dragona eo amin'ny toko fa 13:1 izay niakatra avy any an-dranomasina araka ny ambaran'ny soratra masina dia maneho ilay fanjakan'ny Satana, fanjakan'ny Satana izay mikomy amin'ny zanak'Andriamanitra. Manoloana izany rehetra izany nefa ry havana, raha tsy maintsy hiady Andriamanitra ary tsy maintsy miady Andriamanitra ny amin'izany fanjakana mpikomy izany dia asehoan'ny soratra masina mazava tsara fa mandresy izy ary asehoan'ny mazava tsara fa izy ny tompo-teny farany ny amin'izany ady atrehana izany. Noho izany ry havana
lay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Jesosy Kristy mpanjaka ny tany rehetra, izy ihany no azo iankohofana satria azo ny voninahitra, izy ihany no azo tompoina satria izy efa nandresy ny hery ny maizina eto amin'izao tontolo izao dia izany no tsy maintsy anomezam-boninahitra azy. Manoloana ny asa fanompoantsika ry havana raha mampitovy ny fanompoantsika amin'ny ireo olona manompo sampy isika, dia matetika isika tsy manome toerana na manome lanja an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Matetika isika no mandeha ampahazarana fotsiny ny amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Inona no anehoanao eo amin'ny fiainanao fa manandanja Andriamanitra? Mety hoe lay Andriamanitra azonao antsoina rehefa sendra ady sarotra ianao, ao anatin'ny alahelo sy fangirofiriana mafy ianao dia afaka miantso an'Andriamanitra. Mety izay no antony antsonao an'Andriamanitra, mety izay no antony anomezanao lanja an'Andriamanitra satria ianao matoky, satria ianao mieritreritra fa afaka mamonjy ianao Andriamanitra amin'izany andro sarotra izany. Marina izany ry havana fa ny tiany boky ny Apokalipsy ambara amintsika koa, tiany soratra masina ambara amintsika koa dia hoe ome voninahitra re Andriamanitra, ome toerana tokony ho azy re Andriamanitra ninona zavatra andalovanao eo amin'ny fiainana na ankaratsiana na ankafaliana izany. Fa matetika isika eo amin'ny fotoana izay mahafaly antsika dia adinontsika no manome toerana sy lanjany izany Andriamanitra izany. Adinontsika ny manome toerana fa io Andriamanitra io na tonga izany fifaliana izany. Io Andriamanitra io nefa nanao asa lehibe teo amin'ny fiainanao, efa namindra fo anao ka ahafahanao mifaly miaina am-pifaliana eto amin'izao tontolo izao feno herisetra izao. Dia mamerina antsika indray ny soratra masina, ndao re omena lanja Andriamanitra, ndao re hiantso ho an'ny olona rehetra isika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra izany, fa tsy sanatria ny tenantsika na ny mombamombantsika nomentsika voninahitra, tsy sanatria ny toerana misy atsika na ny fianakaviantsika na ny manodidina atsika nomentsika voninahitra. Rehefa tonga ny fotoana izay fifaliantsika fa ataontsika mbanjavatra Andriamanitra. Dia manana ray volana isika ry havana hitoriana teny anehoana izany endrika fitoria-teny eto amin'izao tontolo izao izany amin'ny firenena rehetra amin'ity volana septambra ity. Manana ray volana isika anehoantsika ny filazantsara an'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Manana iray volana isika andiniantsika ny asa fitoriana filazantsara izay efa vitantsika ary ny asa mbola miandry antsika eo amin'izany fitoriana izany. Manana ray volana isika andiniantsika ny tenantsika. Moa ve tena miaina ao anaty fahatahoran'Andriamanitra isika ary miaina ao anatin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany isika, fa tsy sanatria lasa ankilabao ny fanompoana ary lasa ankilabao izan'Andriamanitra ivavahantsika izany. Ho avy tokoa ry havana Jesosy Kristy, ary tsy maintsy ho avy izy, ary manantena izany fiverenana izany indray isika, ary ho avy izy hitory hiaka atsika vahoaka an'Andriamanitra izay nanaiky ny filazantsara, nanaiky hibebaka na mpibebaka ny manodidina atsika. Ho avy izy haka atsika zanak'Andriamanitra izay nanome lanja ny asan'Andriamanitra, nanome voninahitra an'Andriamanitra, nanome lanja ny Andriamanitra teo amin'ny toerantsika. Manana fotoan'andro hibebahana isika ry havana, manana fotoan'andro hifikirana amin'Andriamanitra isika ry havana. Koa andao re hibebaka, andao re hitory ny filazantsara, andao re hanome lanja bebe kokoa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa tsy sanatria isika variana amin'irehaka izao tontolo izao ka manadino ilay Andriamanitra efa tiantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana ny voninahitra, fa ny fiadanany kosa dia ho amintsika tsirairay avy anie. Amen.